mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo zato, ake ny folo. Oh, Joanna, mba fantatra ry hoe efa firy zao? Amin'ny firy? Tanomboka tamin'ny enina aloha ndre teo a. Zao efa andro amin'ny sivy sy fefany. Efa adiny telo sy fefany zay ndre zany tsy niala tao ambony fitaratra mihitsy. Ko maninona moa e? Mba mikarakara tarehako hamonjy mariazy eny antsika e. Mila mihetsiketsika fa tovovavy ny teny e. Ka na dia izay hamonjy mariazy raha hoe dia andanina adiny telo sy fefany eo amin'ny fitaratra fotsiny. Zarandria raha tsy mandany 1 million any amin'ny salon de beauté-ko. Zany mba efa maza fa ndrisy efa maza be dia tsy hitako izay mbola ataondry eo. Amboarina ny zavatra rehetrako sady io volomasondry io aloha amboara. Ay dia za koa aza tenitenenina koa fa aleoko ary tara fa tsara tareto izay tonga aloha efa mazondry ihany e. Avelanay eo zany ndre dia izay lasa. Zaho aza anaovana ny zavavavy zany fa tsy tiako ndriny tsy te ho tsara tare eo. Jereso za. Fa inona kay izany zavatra mampioatra ny fandinditra nareo roa atao ny efitrano ato izany? Izy tsy mahay manao makiasy dia miseho miteniteny eo. Izy ano beksitina be eo. Inona daholo izany? I Joanna, manao inona zao Joanna eo efa tafakanjo amin'izay? Ie, efa mamaraparana. Jerary izy mbola eo ambony fitaratra foana. Ka mila finalizena. Fa eo foana ahoana moa izy urgène? Efa tamin'ny enina izy nanomboka teo fa zao izy mama efa amin'ny sivy fefany. Tsy fahatelo mihitsy. Joanna, marina ve zany fa tamin'ny enina ianao nanomboka teto ambodin'ity fitaratra ity? Tsy nijery lera akory aka. Raha izany kosa aloha le zavatra natao tena ohatrany be loatra, ohatrany hoe be loatra. Fa kosa efa ngatsaetsiketsika hamonjy mariazy eny antsika e. Tsara le manao zavatra tsara eo ivelany fa manahoana ny any amin'ny toe-po za zao ny maheno anareo roa vavy miresaka eo nareo roa vavy miresaka eo ohatrany maheno faky izy tinana kely miakatra, ohatrany misy teny tsy tena voahevitra tsara. Raha ohatra ka tsara ny eo ivelany ny any anatiny mila tsara voalohany. Misy tenin'Andriamanitra mila ianarantsika mihitsy aloha zay tsika vao mandeha any. Sao dia te hanao endrika tsara tare ivelany fotsiny tsika nefa tsy zay ny n'Andriamanitra ny zava-dehibe voalohany. Ndao jerentsika sy rehetrarehetra telo reto aloha petera voalohany toko fahatelo. Ao Joanna aloha. Tena zany mihitsy. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahatelo sy fahaefatra. Vakina ray manontolo aloha dia avy eo misy tapany ho averintsika ombay mitadidy amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, areoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavaham-bolamena na ny fiakanjoana fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Zany, Andriamanitra nge mahita tenenina amin'ny zavatra rehetra ary tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Mba tsara fanahy sady malemy sady miadana. Tandremana tsara. Indraindray tiana tenenina fotsiny hoe efa zany nefa le tena izy mety tsy tena mbola zay fa aleo ahitsy ny tenin'Andriamanitra tsara tsika eo ny zava-dehibe voalohany dia ny ao am-potsika eo miadana, malemy sy miadana, malemy fanahy miadana. Fa tsy le ho ivelany tena imasoana fa le ao anatiny indrindra zay ny ravaka tian'Andriamanitra ho iravahantsika. Ao angetraina zao ny amakitsika azy petera voalohany toko fahatelo andiny fahatelo sy fahaefatra ho averintsika ombay mitadidy amin'ity anio ity hoe aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sy miadana. Averin'Jaina ary zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sy miadana.
ataoko tsy any ivelany tsony zany firavaka zany ve midika hoe tsy tokony anao makiazy tsony zany atao tsara ny eo ivelany fa mialohany anaovana an'izay tsy voatery manao makiazy na tsy manao makiazy tsy any akory le hoe lay sitrapon'Andriamanitra na tsy le antony anaovanao azy jereny tompo tsara fa ny voalohany indrindra aloha aiza manahoana ny ao anatintsika ao tian'Andriamanitra hoe le ao anaty hitany voalohany ao misy toetra miavaka tsara ao dia izay vao miavaka fa ny akamaroan'ny olona ny pôzipôzy ivelany ny amboariny voalohany fa tsy mba ny ao anatiny. Ndao Joanna avereny kely hoe ilay tenin'Andriamanitra ilay petera voalohany toko fahatelo andiny fahatelo sy fahaefatra teo amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany fa aoka ho toetra miafinao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sy ny adana. Aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany fa aoka ho toetra miafinao am-po izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sy miadana. Ombay mitadidy.